manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara ireo teknisian'ny fiompiana izay nahavitany fianarany teny amin'ireo sekoly toy ny EASTAS sy ny sekoly Bevalala ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana GPPVM, Groupement des paraprofessionnels vétérinaires de Madagascar. Afaka mifameno tanteraka amin'ireo dokotera vétérinaire eo amin'ny fanatotosana ny asany ireto teknisianina ireto. Miroso amin'ny fivoriam-be ara-potoana ny 12 hatramin'ny 17 Desambra 2024 ny GPPVM mba hanavozana ny bureau nasionaly. Misy le programme mampanjakana amin'izao fotoana izao izay ho hajarina ary ho tanterahana amin'ny sakany sy andavany. Dia izay no antony ampahafantarana an'ireo mpikambana ato amin'ny paraprofessionnel vétérinaire. Fampahafantarana ny asa iandry an'ireo mpikambana indrindra moa ho an'ireo izay mbola sy mpikambana ato amin'ny paraprofessionnel vétérinaire. Manana ny politika ny mazava ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fikajiana ny fahasalaman'ny biby fiompy ary tafiditra ao anatin'ny velorano fahasivy mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny fanjakana dia mametraka politika ao amin'ny service vétérinaire izay tarihan'ny monsieur le vice-ministre amin'ny atao hoe fanaraha-penitra ny service vétérinaire. Politika anankiray hoentina ampisehoana amin'ny firenena-kafa fa mba ahafahandreo manana fatokisana amin'ny fifanakalozana ara-barotra indrindra satria izay no antoka ao amin'ny service vétérinaire amin'ny fifanakalozana ara-barotra ho an'ny entana izay mivoaka mankany ivelany amin'ny avy amin'ny biby. Eo koa nefa ny anjara asa service vétérinaire amin'ny figajiana ny fidirany aretina avy amin'ireo entana izay afaritsika avy any ivelany mba tsy hiteraka fahasarotana eo amin'ny biby izay misika eto Madagasikara. Dia raha ohatra ka tonga amin'ny fenitra io ny fanjakana izay etrakatsika amin'izao fotoana izao dia manana fatokisana ary sokatra biby kokoa ny firenentsika amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny any ivelany. Eo amin'ny lafin'ny fiompiana moa dia mazava ho azy amin'ny ankapobeny dia ny fampitona ny taranaka biby izay misy tao Madagasikara. Manandrika ny 12 taonany amin'ity taona 2024 ity ny GPPVM ary manana mpikambana 720 ankehitriny.